tsy ho takatry ny saiko tsy Jesosy tsy ezaka ny atakatra Jesosy fa hianatra kosa atoky ianao amin'ny fotoana rehetra. Amen. Aza vela amin'ny tany ny hafaliana tolotrao.
Jesosy efa manana anao zay amin'izao. Ianao ny reharehanay, ianao ny vatolampinay, ianao ny mpanangana anay tompo. Misy fotoana mety lavo zay noho ny amin'ny tsy fahampiany fahalalànay. Raha tokony horingana izay Jesosy dia nanangana indray ianao. Nanome tombonandro ianao, nanome famindram-po ianao Jesosy. Sambatra indrindra izahay fa manana anao. Ary amin'izao fotoana izao raha efa mahalala anao zay Jesosy dia tsy ho kivy ary tsy tomany intsony, satria efa eo ny fanahinao masina. Mampianatra anay, mikarakara anay, mampionona anay amin'ny fotoana rehetra Jesosy. Ka tena ataonay ho reharehanay Jesosy ny anaranao amin'ny fiainanay. Tsy ho afinafeninay tompo, tsy ho ampiriminay ny anaranao, fa hoentinay eo manodidina anay, hoentinay eo amin'ny toetranay, satria reharehanay ianao Jesosy. Tsy fahamenarana ny manana anao Jesosy, fa tena voninahitra ao anay Jesosy. Ilay natsanganao, satria efa tena niosipotaka, efa very zay Jesosy. No tonga ilay sarobidy, natsoina hoe anaka, izany no miteraka anao androany Jesosy. Izany tena fifaliana eo amin'ny fiainanay. Mety tsy ho azonay daholo izay zavatra mety angatanay, satria tsy voatery asoanay ireny, fa ny zavatra mahafaly indrindra anay Jesosy dia ianao kosa, dia anay ianao manana ny rehetra izay manana anao Jesosy. Faly izay manana anao Jesosy mandritry ny androm-piainanay rehetra. Halleluja. Now
Kusunya santana oka wasiti kuyane malali maska now perfuni night now saditiku sitonga na melu kanawo sitonga na melu kanawo fatuka muja now amafanira numasu now sana Skafun say now as fanto kamze medula now akur from fanto fayeto Jesus oktika tsuisanreo zanaka tonga agata kalava fa ho tonga zanaka tsika manome vonahitra ny raintsika amin'izay ataontsika rehetra tsy tady tombony ho an'ny tena tsikisika fa hitady tombony kosa ho an'ny fanjakan'Andriamanitra Jesosy eto izay hitsaokanao eto izay mampiankoka ny tenanay rehetra eo anatrehany falebiazanao tsy referenay Jesosy amin'izay zavatra mety misy na zay tsy misy na amin'ny fahasalamana na amin'ny herin'ny tanjaka fa tonga eto izay Jesosy satria anao izay ary tonga eto izay hiankoka eto anatrihanao ao anatin'ny fonay ao Jesosy eo dia aoka hiasa ianao aoka tsy voatery hiandry zavatra palpable azo tsapahitanana izay Jesosy fa ianao ilay milaza aminay hoe sambatra izay mino nefa tsy mahita aoka ny fanatrianao anatin'ny fonay aoka ny teninao Jesosy eo izay omenao anay ho sakafona isan'andro aoka reno anangana anay ho tehirizinay ho vatsy ho anay reny ny tena fiainana ho anay Jesosy eto ianao Jesosy dia ataovy izay tianao tsy baiko anao izay satria Andriamanitra ianao fa sady Andriamanitra ianao no rainay malala mihoatra lavitra noho izay iveranay fa mahasoanay tsaokanao izay Manambo
miasianao na dia tsy tapako aza miasianao tsy tata fa miasa foana ianao tsy tata fa miasa foana ianao na dia tsy tany masoko azy miasianao na dia tsy tapako aza miasianao tsy tata fa miasa foana ianao tsy tata fa miasa foana na dia tsy tapako na dia tsy tany masoko azy miasianao na dia tsy tapako aza miasianao tsy tata fa miasa foana miasa foana miasa foana miasa foana se voltaio hitako Kamafan'i Jesosy dia manasanao azo toerana tompoko. Tonga amin'ny fotoantsika amerenana ny voninahitra any amin'i Jesosy ny amin'izay zavatra rehetra nataony. Hoy izy ny Apokalipsy 12:20 hoe ary izy ireo naresy azy noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy. Izay ny antony hitsanganantsika ety anoloana ety ankalaza n'Andriamanitra anambara ireo zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Alleluia. Andao manambahiny tsika. Tantarao rahalahy, inona nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainanao? Voninahitra ho an'Andriamanitra ireo ihany ijoroana eto. Tsy vitsy aminareo angamba mahafantatra anahy talohan'ny izany handeha. Efa nijoro vavolombelona teto nanome voninahitra an'Andriamanitra ny amin'ny asa izay nataony. Tena mahagaga io Andriamanitra tobotsika io avana. Dao tsy hitera kely ho anazy aloha fa tena ho anazy ireny voninahitra. Raha tamin'ny ala teto moa izany dia be dia be ny olana. Efa ohatra hoe 2 jours avant ny andehanako mbola tsy tonga ihany ny billet d'avion izay andehanana. Dia oza tamin'ilay namako hoe tena mpinoana hoe za hoe tsy maintsy andefasany zareo billet d'avion na dia andefasany jet privé manokana ho anakana anahy ty. Tsy maintsy zaho olona ilaina dia tsy maintsy. Dia andro iray tao alohan'ilay andehanana tonga ilay billet dia lasa aloha tamin'iny. Fa rehefa tonga tany amin'izay tsy hoe tapitra teo ihany niady fa niady misy foana fa ao anatin'ny aditsika ny tena hoe eo ny ahitantsika hoe aika tena miaraka amintsika Andriamanitra. Rehefa nandeha tany moa izany nandeha niasa tena hoe nisaorana an'Andriamanitra milamina tsara daholo. Fa nisy fotoana izany nisy problème kely na chronos ilay izy resaka fotoana izany. Nisy adino izany ilay mampiditra an'ilay inona moa izany break. Ilay ohatra hoe mena pause kely izany ianao dia adino nametsaka an'iny. Dia nisy violation Elohe amin'izay izany resaka lera izany ilay izy dia tonga any amin'ilay foiben'ilay compagnie mihitsy izany. Dia saika tena hoe olana be satria
le izy zéro tolérance zany hoe tsisy tolérance satria rehefa tratry amin'io zany to dia ohatrany hoe mangalatra amin'ilay compagnie nefa tsy nieritreritany hoe nangalatra mihitsy zany dia nasolo le manager amin'izay zany teo hoe ahoana ozy ity zavatra nataonao ty ozy izy fa ohatrany tsy tokony hanao an'ity zavatra ity mihitsy ozy izy dia nazavaiko tamin'ny teo tena mety adiniko any nametaka an'ity anankiray ity fa tena nazavaiko teo dia nazavaiko teo dia nalefa niasa alohany dia efa miteny amin'izay ry zalahy hoe tena lala isa alefa ny zareo mody fa io tena zéro tolérance io tsisy vahaolana ntsony io fa to dia hoe mody lava tsisy an'izany hoe trano zany dia tena efa kivikivy ihany moa zany tena dia avy amin'izay ny harivan'iny amin'izay natsony dia hoe niresaka ozy sy le ORM zany le farany ambony ao amin'le fiasana dia hotazominay manager sy za ozy le izy dia omeny essence ozy ianao fa tsy ho alefanay mody indray dia hitanareo amin'izany ny fahitapity rehefa miaraka amin'Andriamanitra hoe ianao zany hita miavaka iny foana zareo mihitsy ny teny hoe tsy fonay ozy ianao ozy izy fa ianao mba miasa tsara ihany ozy dia aleo hotazominay ihany ianao ozy izy fa dia ohatr'izay dia tao aorianan'iny indray tsy vita tseo ny ady fa mbola nisy ady indray dia nisy inona moa zany hoe manenjika promotion zany dia tena nisy olana be taty tanàna taty zany dia ao anatin'iny olana be mihitsy ny karakaran'le akan'le poste anankiray ao ambony eo dia sorana moa ny tompo fa tao anatin'le ady vita le izy nanao examen dia afaka tamin'le examen nanao interview afaka tamin'le izy dia sorana ny tompo fa nody tamin'ny voninahitsy hoe nody niaraka tamin'ny promotion zany nody aty Madagasikara dia zay zany tiako ampahirizana antsika hoe tena mahagaga eo Andriamanitra topotsika io mety hoe tsy azontsika androany fitondrany misy zavatra hoe mandalo zany fa manino ty tompo mandalo eo amin'ny fiainako fa rehefa ianao matoky ny maiza n'Andriamanitra fa tsy le tanan'Andriamanitra dia eo ny tena finoanao no mipetsaka tsara matetika manko tsika matoky fotsiny hoe rehefa tsy nataon'Andriamanitra ty zavatra anankiray ty dia lasa ohatrany hoe manova ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra fa le Andriamanitra topotsika Andriamanitra tsy miova izy misy fotoana tsy azontsika mihitsy zavatra hitondran'ny fiainana fa araka ny ten'Andriamanitra Andriamanitra endry izy dia zay angamba ny tiako jorana vavolombelona ao antsika tena hoe mahagaga eo Andriamanitra topotsika io zay angamba fanontaniana kely fotsiny niala teto Madagasikara se nakany amin'ny toerana anankiray tonga tany se tsy nafoy an'Andriamanitra fa taiza le toerana naleha se aloha tany state moa zany ny asany tena marina state dia États-Unis Alleluia. Dia miverina izy niaraka tamin'ny fijoroana vavolombelona dia tsy nanadino ny hvkl izy fa tonga namin'ny voninahitra an'i Jesosy ndao aloha hitehaka mafy an'i Jesosy ary tain'i Jesosy rahalahy ndao aloha tsika hitsangana ndao tsika hivavaka na mandeha micro na tsy mandeha micro asandrato ny tananao dia isôry Andriamanitra teneno Andriamanitra fa lehibe loatra izy ahoana izy ny rahalahy teo hoe ao tsika hifantoka any amin'Andriamanitra aza manantena ny zavatra afaka ataon'Andriamanitra fa ndao hoe Andriamanitra no hiazakazahana mety eto Madagasikara misy anao fa aza atao diso fanantenan'Andriamanitra raha hitondra anao hivoaka Madagasikara mety hoentiny lavitra ianao fa rehefa any ve ianao sao dia hanadino an'Andriamanitra sao dia izay ny antony mbola tsy handehananao fa ndao tsika hiteny amin'Andriamanitra Jesosy izay hitondra anao na eto Madagasikara na ny ivelany dia tsy ala aminao ary ametraka anao ho lohany Jesosy tsy eritreritra ireo zavatra afaka ataonao fa ianao Jesosy ny fantohan'ny saiko ianao ny fantohan'ny fanahiko ary hanome voninahitra anao foana Jesosy na amin'ny fiatsika na amin'ny fiteny na amin'ny fiainana na amin'ny fitondran-tena hamoaka amin'ny vokatry ny fanahy Jesosy tehirizony tsirairay avy izay naheno an'izany fijoroana vavolombelona izany mino ahako Jesosy fa velona eo amin'ny fiainanay ianao ary tsy handisy fanantenana anao izay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy raisy ny voninahitra Jesosy amen andao hitehaka mafy an'i Jesosy tsika mahazo toerana tompoko azafady Alleluia mbola miarabantsika indray tratran'izao fotoana mahafinaritra izao dia fantatra Andriamanitra amen hivavaka atsika Andriamanitra lavitra ianao Andriamanitra ny akaiky ianao Andriamanitra nofo rehetra ianao Andriamanitra fitiavanao Andriamanitra ianao ary tonga izay tompo dia deraka lazanarinao ary hanome voninahitra anao ary iombona aminao aoka ianao anjaka tompo ary aoka ny voninahitra ao tompo dia averiny aminao mandrakariva raha teny tompo dia aoka ianao Fanahy Masina ny endriny lelako ary anjaka ampony mandrakariva makasitraka raha eo amen
Mbola miafaly miarabantsika indray tratran'izao androany arivo zao ito amin'ny fandriandriamanitra amen. Zay n'Andriamanitra, Andriamanitra lavitra izy, Andriamanitra nakaiky izy amen. Andriamanitra nofo rehetra. Zavarazarako kely androany dia rehefa namaky baiboly hoe inona no mba zavarazarako hoe dia zao na mankitompo anao hoe teny anankiray hoe aza mety fitaina ianareo. Teny anankiray eo izay teny nambarany epistily natao ho an'ny fiangonana fa sy ho an'olona rehetra. Zany hoe ny olona fa zanak'Andriamanitra zany tanin'ny tompo tamin'ny ireo apôstôly nanorotra ny epistily hoe aza mety ho fitaina ianareo. Amen. Naverina amin'ny Paoly ny hevitra teny io ao amin'ny fiangonana tao Korinto, tany Kôlisia ary tany Galatia, ary mbola nitsindrin'ny Jakoba apôstôly teny anankiray io. Amen. Fa maninona moa? Fatantsika tsara zao raha mijerentsika zao rehefa krismasy zao dia be dia be mbola kristiana mbola vao vitaka manakandroany mbola variana amin'ny dadabe Noely. Alleluia. Mbola mapaka ny sariny zanany mbola miaraka amin'ny dadabe Noely. Nefa tsy izay ny krismasy. Rehefa paka indray dia mbola tsy vitsy ny kristiana ary mbola misy ny tsy malala fa œuf de Pâques sy ny bitro. Ary be dia be ifandrombana misy tsy ratsy ny sokola. Fa rehefa paka dia matetika tena be mpanjifa misy kristiana manjifa an'io any amin'ny mpivarotra ireny. Alleluia. Satria teny baiboly hoe aza mety fitahanareo. Amen. Ary tsy vitsy amintsika ihany koa miteny manao rehefa tonga ny hoe zay manana fanahy masina, indrindra moa zao vanim-potoana Pentekote zao dia manana fanahy masina. Fa fantaro fa mifanahy masina ireo olona na ao anatintsika raha ohatra fa tsy mihetsika izy raha tsy misy vavaka. Amen. Fanahy masina sy ny vavaka zany dia anankiray. Fanahy masina sy ny vokatra fanahy koa dia anankiray. Zany hoe na dia te hiova ary ny olona anankiray raha vao ataontsika hoe tsy manana fiombonana amin'Andriamanitra dia tsy tanteraka ao mivokatra fanany na dia ataontsika hoe irina ary zavatra zay. Amen. Tsapantsika tsara fa ao amin'ny nomero amin'ny Jaona 20 zafady teny Jesosy tamin'ny mpianatra tamin'izay fotoana izay manao hoe raiso ny fanahy masina. Fatantsika tsara nefa fanahy masina na dia ndraisinjareo fa mbola tsy mbola nisy ny manifestation ny fanahy masina tamin'izay fotoana izay satria hoana vakio ny baiboly fa mbola tsy nivavaka ny mpianatra. Ary nisy ara dia petera mihitsy ara mbola ataontsika mbola nialina ny Jaona apôstôly. Fa rehefa nanomboka niombona tamin'Andriamanitra zay mivavaka dia hitantsika amin'izay vokatra fanahy manakandroany. Amen. Mampatsiahy antsika ireo olona fanahy masina amin'ity Pentekote ity fa zao tena te hiombona amintsika Andriamanitra mbola mivavaka. Fatantsika tsara fa raha tany aloha tany ora tsy tentsika fa tsy mpanjaka anankiroa dia Davida mpanjaka sy Saoly mpanjaka. Dia zao Davida dia nisan'ny olombavaka Davida. Samy taontsika hoe latsahan'ny fanan'Andriamanitra izy mbola mianaka ireo. Fa i Davida tena olo mivavaka. Fa i Saoly efa tena mivakiko tantaran'ny Saoly dia Saoly tsy dia nisy vokatra fanahy zany tao amin'ny Saoly tao. Fa Saoly tsy nivavaka. Nisy fotoana izy hoe andeha hanao alitara ho an'i Jehova fa tsy vitan'ilay izy. Nisy fotoana taontsika hoe inona mba zavatra resany tamin'ny tompo ampafantaranao ka marina. Ohatran'ny hoe tena maivana kely zany. Dia jereo nefa rahan'ny Saoly namony tena. Alleluia. Mety ny tena manao ka Saoly zany fa Saoly le olona tena hoe nifodian'Andriamanitra tena hoe nifodian'Andriamanitra tamin'ny Israely ary namony tena. Dia jereo ihany koa Samsona koa tsy nivavaka ambarantsika. Rehefa potsitra maso vao mivavaka izy dia mba inona vavaka nataony? Vavaka amin'ny famonoan-tena. Aleo hiara-maty amin'ny fahavaloko. Tena mitentsika ireo olona fanahy masina. Ny olona mamono tena zany dia vokatra ny tsy fanahy masina anatin'ny olona anankiray. Amin'ity Pentekote dia manaitra antsika Andriamanitra. Amen. Tsy hoe hivavaka satria manana problème. Tsy hoe hivavaka satria ataontsika hoe be dia be ny asa ohatra. Fa tokony miombona amin'Andriamanitra antsika ireo olona. Amen. Hivavaka antsika. Misaotra tompony amin'ny fitiavanao anay, fampasiavanao anay tompo amin'izao akatoko ny Pentekosta zao. Tsy hoe fety fotsiny zay tompo fa mampatsiahy anao fa tena nomenao sakasy zay Jesosy io. Nangataka tamin'iray ianao mba ao anatinay ny fanahy masina ary mahatsara anao ozy ianao ny fialanao hanome fanahy masina anay. Tsara ao aminay sy fanahy masina anatinay fa tsy nitsinona ny fanahy masina anatinay raha tsy manana fiombonana aminao zay mila mivavaka zahay. Misaotra mifanairina tompo amin'ny tendro an'ity makasiraka Jesosy io ho anao fakasarana manakazay. Misaotra mifamirapo ary anao tompo dia ohatiny hita mifandronao tompo ny fiainam-bavaka anay fiombonana aminay tompo irehetra mihoatra manam-pahatonga anao eny amin'ny lanitra Jesosy io ho anao fakasitrahana manakizay. Amen. Tia tanana mavobetsika ho an'i Jesosy andrasantsika mpampony manitra manaraka. Alléluia.
andaontsika hitsangana eo toerana misy atsika ny voninahitra n'Andriamanitra. Misaotra asika ny amin'ny tombontsoa manokana mbola ahafahantsika miompo-po makalazy manome voninahitra azy eo amina toerana tahaka izao. Oka amin'ny fonao hisokatra ka sitraka ny mpanao anao. Tokana ny antony ivoriantsika eto tsy ny toriteny, tsy fampitazana hoe tsy mifankahita ela, tsy jery sakaizana na manakaiky, fa iombona amin'i Jesosy. Ahofany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy androany. Makasitraka anao ny fanahiko, ilay mitoetra amin'ny seza fiandrianana mandrakizay sady mendrika, ny mpanjaka be voninahitra. Tsy misy mihitsy ny tahaka anao amin'izay Andriamanitra, fa noho ny herinao sy ny famindram-ponao ary ny fahasoavanao dia mampijoro anay ianao eo amin'ny toerana anankiray, hivondrona ho fiangonana iray anandram-peo, anome voninahitra anao satria tombo sy Andriamanitra ianao. Misaotra amin'ny famindram-po amin'ny fitondrana mahagaga, misaotra amin'ny teny fanambarana, fampijoroana amin'ny vavolombelona, amin'ny fikasiam-piainana, amin'ny fanovana ny zavatra sarotra rehetra, ho tonga mora eo anatrehanao. Amin'ny alalan'ny finoana ny anaranao dia manandratra anao izay satria ny zavatra rehetra dia miara-miasa azozy ety ianao. Androany hariva misandrata Tompo, fefy eo an-tananao ny fiainanay, ary momba anay manontolo dia ho an-tananao mandrakizay. Misaotra satria ianao mahafantatra ny farany hatramin'ny voalohany. Ianao nefa nandidy sy ny baiko ny zavatra rehetra ary manambara izay mbola tsy natao sy nitranga akory satria eo an-tananao ny fiainan'olombelona ny momba ny olona tsirairay avy. Izany no nandratanay sy ny kofanay eo anatrehan'ny fiandriananao sy ny voninahitrao satria manambara ny fahalebiazanao izay fa mendrika mandrakizay ianao. Ianao l'Andriamanitra tsy natao tanana fa mendrika izy hatraitraika ho mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Daontsika no fofany tanantsika any amin'ny lanitra isotran'Andriamanitra mifotsika any manontolo. Halleluja. Andriamanitra tsy natao tanany ianao, Andriamanitra tsy mianky namin'olona ianao, Andriamanitra tsy mila zay omeny olonao fikasanao ihany tena sokafo ny fotsika tenenao Andriamanitra maha izy azy. Afofany amin'ny lanitra ny tananao dia sokafy amin'ny fonao manontolo ataontsika hiram-bavaka izany. Halleluja. Yeah.
fa any amin'ny lanitra ny tanao dia mitenena amin'Andriamanitra. Manova izay tianao androany eo amin'ny fiainako. Aoka izay sitraponao no tanteraka amiko androany. Aoka tsisy anankiray eto androany Andriamanitra ka tsy eo ambany fifehezany sitraponao. Raha hiteny ianao dia anapaka eo amin'ny teninao ny sitraponao. Raha hiasa ianao dia anapaka eo amin'ny fiainanay ny sitraponao. Ny marary hita fanasitranana, ndreraka hita fahatanjahana, ny malemy hery omena hery be Andriamanitra. Ary izay osaosa ho ampahatanjahana, tompo izay reraka po iravoravo ampanahy. Ary na iza Andriamanitra androany mila famonjena hikasika ny fanahin'izay olona izay ianao, ary hahatonga azy eo natanteraka amin'ny fitiavanao androany. Amin'ity andro androany ity tompo, noho ny fiasa amin'ny fananao masina, satria katoko ny Pentekoste izay, dia fantatro fa tsapa fahafenoana izay ao anatin'ity fivorian'ity noho ny fiasanao mahagaga. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Ataovy mafy tsara moa ny mpanjaka, ny mpanjaka e! Halleluja! Mahaza ho toerana tompoko. Halleluja! Mirabantsika rehetra indray androany ao anatin'ny fotoana andraisantsika teny fiainana. Aneo fanambarana amintsika Andriamanitra, ilaza zava-miafina amintsika Andriamanitra. Fa inoko fa tonga fiainana mpijoro antsika izany ho voninahitry ny anarany satsy izany. Zany mihitsy. Amen. Herinandro iombonantsika, hiatrehantsika ny fankalazana ny andro Pentekoste androany. Tafiditra soma tsara tao anatin'ny fotoam-pitokanana, mila fiomanana ny fahafenoana. Ny olona anankiray tsy tonga dia fenofeno fahatany, fa ny olona anankiray mila mangetaeta voafenoana. Androany izy ary amintsika anatin'ny fotoana fohy ny zavatra goavana indrindra nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanamasina. Inona ny asa faran'izay ngeza indrindra nataon'ny fanamasina teto ambonin'ny tany? Inona ny zavatra goavana indrindra nataon'ny fanamasina? Ny herin'ny fanamasina dia miasa tao amin'i Jesosy Kristy maty. Rehefa maty Jesosy dia niasa tao amin'i Jesosy Kristy ny herin'ny fanamasina nanangana azy tamin'ny maty. Rahantsika bokin'ny Romanina vetivety. Bokin'ny Romanina toko 9:1-12. Hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Ary raha ny fanahin' izay nanangana an' Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana ny Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny teninareo mety maty amin'ny fanahin' izay mitoetra ao anatinareo. Ny fanamasina izany dia manana rôle ngeza be manangana antsika ho afaka ao anatin'ny fahafatesana. Zavatra ny heveriko hatramin'izay dia ny hoe ny herin'ny fanamasina rehefa naseho teo amin'i Jesosy dia natonga azy nanasitrana ny marary, nanangana tamin'ny maty, nandehandeha nanao asa soa, nanafaka an'izay nampahoriana rehetra. Fa ny tena fiasan'ny fanamasina avo lenta indrindra teto ambonin'ny tany dia ny fiasan'ny fanamasina tao amin'i Jesosy nanangana ny azy tamin'ny maty. Mahafantatra hoe fa Jesosy ilay fananganana sy fiainana. Rehefa tonga tao amin'i Jesosy ny fanamasina, tsy hoe nanangana ny maty fa nanangana ny mpanangana. Nanangana ny mpanangana ny fanamasina. Ilay fananganana sy fiainana no natsanga ny fanamasina. Jesosy niasa tao amin'ny fanamasina amin'ny fanasitranana, niasa fanangana sy namelona ny maty, nanambara fahamarinana, nilaza zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanamasina izy. Ny fanahy no niteraka azy, ny fanahy nanangana azy. Izany hoe Jesosy tamin'ny fidirany teto an-tany nanarina ny mariny fanahy, ary tamin'ny fotoana nitsanganany tamin'ny maty, nidina tany amin'ny fiaina tsy hitany fanahy, nanangana azy. Io ilay lalana tsy maintsy nilalovan'i Jesosy teto ambonin'ny tany. Nahatongavan'i Jesosy teto an-tany tsy ho velona na ho tonga kintana sy tara. Tonga teto an-tany Jesosy ho faty eo amin'ny toerantsika. Tsika mila manaiky noho izany amin'ny mazanak'Andriamanitra antsika ny andalo fahafatesana eo amin'ny nofo. Fahafatesana eo amin'ny nofo.
Ny fahafatesana eo amin'ny nofo tsy hoe rehefa maty ianao dia nalevina, tsy izay ilay fahafatesana eo amin'ny nofo. Fa ny fahafatesana eo amin'ny nofo dia ao anatin'ny olona na mbola tsy maty azy izy. Rehefa nitorotoronina tamin'ny nofo ty nofo ity, vokatra avy amin'ny Adama, niodina tamin'Andriamanitra, dia mandova ny fahafatesana. Tsika zany na velona azy dia mitafy fahafatesana. Ilay fahafatesana takian'Andriamanitra eo amin'ny nofo, tsy tia nofo ity izay tsy maintsy maty. Fa ny fahafatesana eo amin'ny nofo dia ny fahafatesantsika amin'ireo karazana toetra manomevahana ny nofo. Ohatran'i Jesosy Kristy nanaiky ho faty teo amin'ny toerantsika tamin'ny fahotantsika teo amin'ny nofo. Nanaiky izy nitondra ny rofontsika sy ny fahotantsika vao nety maty. Satria tsy nafoiny indray izy raha tsy efa nahitana ota tao aminy. Ary izay ota hita tao amin'izay tsy izy ny nanota, fa ny fahotantsika ny natao tao aminy mba nahatonga azy nafoin'Andriamanitra. Raha tsy izany tsy voavontsitsika, satria nitady olo marina tsy manatsiny Andriamanitra isolovoanantsika voandova fiainantsika dia tsy iza fa Kristy Jesosy. Andriamanitra tena ny tonga nofo, naka nyendriky ny nofo ny teny izay nilavin'ny olona mba ho saziana teo amin'ny toeran'ny olona, atao hoe Jesosy Kristy, mba hahafahany teny manangana antsika indray ao amin'ilay fiainam-baovao miaraka aminy mandrakizay. Tsika ihany koa mila miala eo amin'ilay fiainan'ny nofo. Ilay fiainan'ny nofo izay maneho avonavona, faratsiam-piainana, toetra tsy mendrika, fanao sy fahalotoana maro samihafa. Militsika ho faty ao anatin'izany. Manaiky tsika ny hamono an'izany rehetrarehetra izany ao anatsika ao mba tsy ho velona eo amin'ny nofontsika, fa mba ho atsangana ao amin'ny fanan'Andriamanitra kosa. Ny fanahy masina izany tsy manangan'olona safotra, fa ny fanahy masina manangan'olona maty. Lazaiko tamintsika fa mora kokoa ny Lazarosy maty ny nivoaka amin'ny fasana rehefa nandray ny feon'Andriamanitra. Fa sarotra ho an'ny olona manam-panahy ny andray fanapaka-hevitra hiala amin'ny faharatsiany anaraka an'Andriamanitra. Jereo tsara ny zavatra nitranga. Fa lehilahy-panan-karena Jesosy no teny amin'ny dio fa nanareo dia malahelo dia avy anaraka ahy, fa tsy nanaiky izy satria nanatsafidy andahy izy. Lazarosy tao am-pasana, lamba baty manarona azy, nidy ny rangolahy, fa rehefa nianto Jesosy hoe Lazara mivoaka ao, tonga dia mivoaka Lazarosy. Satria tsy manatsafidy tsony no maty, fa ny feo an'Andriamanitra no mibata azy eo amin'izay toerana tian'Andriamanitra hitondrana azy. Teny aminao a, raha tsy tanteraka toy ny maty tsy manatsafidy iainao an'Andriamanitra ny eo am-ponao, dia sarotra ny fahafahan'ny fanahy masina mitondra anao any amin'izay dingana faran'izay tsara tian'Andriamanitra isehoana amin'ny alalanao eto ambonin'ny tany. Miandry ny fahafatesanao Andriamanitra vao hanangana anao izy, hitondra anao any amin'ny dimension tena hafa tia nitsangatsangananao miaraka aminy. Tsaroa fa tonga teto an-tany ho faty Jesosy, tsy ho velona akory izy, tsy izay no nahatongavana nofo, tsy ho kitana na sy tara, fa raha tsy maty izy dia tsy tonga teo amin'ny toerana misy anao eo ianao androany na tena fiainana ihany koa. Tonga izy tsy haka ny anarana ambony noho ny anarana rehetra, tsy hainy amin'ilay vokatra tsy voninahitra natongavany hoe tonga izy mba haka ny anarana ambony noho ny anarana rehetra, tsy izay, fa tonga izy nanaiky ho faty teo amin'ny toeran'ny olombelona, nanetry tena naka ny endriky ny olona, tsy ny fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nanetry tena olona izy ka nanaiky ho faty sy hombona teo amin'ny hazo fijaliana. Zay izy vao nomen'Andriamanitra ny anarana ambony noho ny anarana rehetra, dia ny anarana izy ny anaran'i Jesosy Kristy. Zereo Getsemane, nanaiky izy tsy tonga teto an-tany Jesosy hitady vy, tsy hoe ao amin'ny FB dia azo vy be dia be, hoe betsaka mpijery izy, betsaka mpitady. Tsy tonga teto an-tany izy hitady laza, tonga teto an-tany ary izy nailika ho faty teo amin'ny toerantsika. Nahoana? Satria izy ny mpamonjy. Jereo Getsemane, vao niteny Jesosy hoe esory amiko ty kapoaka ty, dia fatany fa ho faty izy. Mafy taminy izany. Nanao négociation ihany izy teo amin'ny nofo, nangataka tamin'Andriamanitra hoe raha mety eo matiotonga faina amin'ny 20 esory amiko ty kapoaka ty, nefa aoka tsy ny sitrapoky no atao fa ny anao. Nahoana moa? Ny fahafatesana no atao hoe kopy, no atao hoe tao amin'ny kopy. Satria zavatra sotroina ny fahafatesana, fa tsy zavatra mivaingana. Ahoana mahatonga miteny hoe zavatra sotroina ny fahafatesana? Raha tsy zavatra sotroina, tsy mampangetaheta. Hitanareo ny fakapanahy, endriky ny fahafatesana. Filana maro samihafa eo amin'ny nofo,
endriky ny mahafatesana. Tsy hoe ianao zany a mangetaeta te hihinana, fotrany hoe mangetaeta tsy hoe rehefa mihinana ianao natao hoe mangetaeta, fa ny atao hoe mangetaeta misy etaeta ao anatinao dia zavatra likida sotroina ny tadiavinao toy ny rano. Dia zay mahatonga ny olona amin'ny fakapanahy naseho tahaka ny endriky ny rano mampangetaeta. Mangetaeta maniry maniry vadin'olona, mangetaeta firaisana ranofo, mangetaeta ny anakarena tsy marina, mangetaeta maniry matafitra amin'ny fanindrina egalina etaeta. Ao anaty kopy no mitoetra ny etaeta. Toy izy Jesosy, raha azo atao esory amiko ty kapoaka ty. Tsy te hisotro Jesosy satria tsy manana le etaeta ao anatiny izy. Tsy manana le etaeta izy. An'le fahotana tolotra azy tsy lainy le izy. Fa tsy hoe nandà famonjena izy. Tsy nandany hamonjy antsika izy, fa tsy manana etaeta hanoty izy. Toy izy, raha azo atao esory amiko fa tsy tiako. Fotsy izy, nefa aoka tsy ny sitrapoko, andan'le ota hosotroko. Zany hoe programmena hiditra ao anatin'i Jesosy amin'ny alalan'ny fandraisana atao Getsemane. Ny fahotako sy ny fahotanao natao tao anaty kopy ohatran'ny fandraisana. Tao le takalim-pandraisana nahatonga ny fahotantsika nosotrony sy ny fahamarinana ho ampitaina ao anaty kapoaka ho tonga fandraisana hanamarinana anao ao anaty tamin'ny alalan'ny rany. Zany hoe teo ny vidy varotra sotrony ny fahotantsika mba amerenany ny famelan-keloka ao anaty kapoaka. Inona ny zavatra nitranga? Raha ny teny Jesosy, esory amiko ty kapoaka ty, dia fatany fa ho faty izy rehefa hisotro an'io. Tsy maintsy mizotra eo amin'ireo dingana tokony izorany Jesosy vao tanteraka ny fahafatesany. Natao tao anaty kopy na kapoaka ny fahafatesana satria likida le izy. Fa tsy zavatra solida mivaingana ngeza be hohanina toy ny poma, zavatra sotroina mampangetaeta. Zany mahatonga azy tsy maintsy nanao takalo ny kapoaka ny famelan-keloka tamin'ny kapoaka ny fahotantsika. Zavatra anankiray ihany koa, tao Getsemane no nanaovana vaksiny atsika anana amin'ny fanevitry ny ota amin'ny famonjena. Misotro Jesosy nampidirina toy ny mikroba ao anatina vatana salama ny fahotana. Jesosy tsy nalala ota nefa nampidirina tao amin'ny Jesosy le ota. Izy tsy narary dia nanjary lasa toy ny bakteria tsy manan-kery ao anatiny tsony rehefa misy aretina be dia be mitranga. Vokatry le vaksiny tao Getsemane, ny herin'ny fahotana tsy anapahefana na anapaka eo amin'ny fiainan'ny olombelona izay mandray azy intsony. Jesosy tsy nanota fa natao ota izy. Avy eo izy velona nandresy ny herin'ny fahafatesana. Nampandresena izy tsy ho azy fa ho antsika. Dia koa fantatsika ihany koa tao Getsemane, révélation anankiray fahatelo. Tao Getsemane, anjely no ny rahan'Andriamanitra ampahery azy. Vakio tsara amin'ny Baiboly. Tsy Andriamanitra no tonga teo nampahery an Jesosy, fa anjely no ny rahana. Tsy Fanahy Masina no ny rahana ampahery azy, fa anjely no ny rahana. Nahoana? Satria raha ny fanan'Andriamanitra no tonga nampahery an Jesosy dia tsy nety maty izy. Andriamanitra mantsy fiainana, ny présence n'Andriamanitra mitondra fiainana. Noho izany, anjely no ny rahana fa tsy manana n'izany ao aminy ny anjely. Andriamanitra rery no afaka mitondra fiainana ho an'ny olona fa tsy anjely. Ny andraikitra ny anjely mampahery, mampiomana ny olona ho amin'ny volonté n'Andriamanitra, tsy maharety eka ho an'Andriamanitra. Koa satria Jesosy tsy maintsy maty, dia tonga ny anjely nampahery an Jesosy mba ahafahany Jesosy anaiky izotra eo amin'ny toerantsika andray ny fahafatesantsika. Allô? Dia ireo tsara atao edena, rehefa niodiny Damaseva, anjely no ny rahana hiaro ny azonaina mba tsy azony Adama hihinanana. Dia jereo, narovana ny azonaina, anjely no ny rahana. Anjely zany no ny rahana mba hahatonga anao tsy hinana izay tokony hohaninao, izay tianao hohanina, tsy hinana izay tianao hohanina. I Adama te hinana azonaina fa misy anjely miaro azy, tsy ahafahany mihinana azonaina.
anjely koa no irana ampihinana an Jesosy zay tsy tiany ampisotro an Jesosy zay tsy tiany sotroina. Zany ampaherezan Jesosy mba handroso ho any amin'ny lalan'ny fahafatesana. Teny amintsika fa ny fiainana dia Andriamanitra. Ny anjely tsy manana fiainana satria Jesosy tsy maintsy maty ary manampahatonga Jesosy izotra ao amin'ny fahafatesana satria mbola vahiny amin'izany izy dia mila fampaherezana izy. Satria tian'Andriamanitra Jesosy ho faty eo amin'ny toerantsika. Toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomena zanany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Say no fitiavan'Andriamanitra anao. Tian'Andriamanitra ary nekin'Andriamanitra ny hafatiny zanany fa tsy hoe hitsangana aloha. Tsy hoe tonga ambony noho ny anarana rehetra aloha fa ho faty. Zay no mahatonga ny filazantsara marina tsy fampanantenana anao voninahitra fa fampaherezana anao ao anaty ady iorina aloha ao amin'ny volonten'Andriamanitra. Rehefa tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra tsy azo sakalina ny voninahitran'Andriamanitra. Tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Ny antony nahafatesan'i Jesosy dia ny ahalalantsika aty aoriana ny amin'ny hoe ahoana rehefa tonga ny fanahy masina, ahoana rehefa midina ny fanahy masina, ahoana no ahafahantsika mamantatra fa tena ho anatsika ny fanahy masina ary mahazo manantenitsika amin'ny alalan'ny fahafenoany ny fiasan'ny herin'Andriamanitra hanovantsika. Halleluja. Tian'Andriamanitra ho faty Jesosy satria ny fahafatesan'i Jesosy rery no ahafahantsika misitraka le famindram-pahefana teo amin'i Jesosy sy ny fanahy masina. Ny fanahy masina dia tsy iza fa ilay Andriamanitra nanohy ny ministeran'i Jesosy eto an-tany rehefa niakatra hoe ho ankavanany ray Jesosy. Za hakany amin'ny ray ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba eo aminareo mandrakizay dia ny fanahy ny famarinana izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitany na fantany fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ao anatinareo izy. Ny passation tsy tany an-danitra fa tany amin'ny fiainana tsy hita. Azavaiko kely atsangana an-tanantsika hitra lalindalina kokoantsika. Tamin'ny herintsika ndresaka mikasika momba ny apokalipsy 2:20. Ny apokalipsy 2:20 Jaona napahitana fa nisy feo tany an-danitra. Ny proclamation ny famonjena tsy teto ambonin'ny tany fa tany an-danitra. Ozy izy ary loza ho an'ny tany ozy izy fa tonga ozy izy ny mpiapanga ny rahalahtsika. Tonga eny ambonin'ny tany ozy izy ny famonjena satria Jesosy nanolotra ny rany nanome ny teniny ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy. Tany an-danitra le rahalahy voalaza fa ny proklame ny famonjena. Fa ny famindram-pahefana na hatateraka ny famonjena tsy tany an-danitra fa tany amin'ny fiainana tsy hita. Jereo tsara ny elanelan'ilay izy tsy teto tany akory fa tany amin'ny fiainana tsy hita. Rehefa tonga tany amin'ny fiainana tsy hita Jesosy dia tany Jesosy naka n'ilay fanalahidiny fahafatesana amin'izay no entiny fanahy nitsangana tamin'ny andro fahatelo nandresy teo amin'ny toerantsika tamin'ny nanehoana fanatsangany fanahiny rainy tamin'ny maty izy. Manaraka tsara tsika tsanganareo mahafantatra maheno tsara ny zavatra zaraiko ianao. Ny passation zany tsy tany an-danitra fa tamin'i Jesosy mbola tao amin'ny fiainana tsy hita ny passation. Satria ny fanahy masina nidina tany amin'ny fiainana tsy hita rehefa voalaza fa marina Jesosy nataota izy fa tsy nanota zany hoe izay nanamelohana azy sy marina taminy dia nidin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahiny nandrava ny herin'ny fahafatesana tany amin'ny elo andraisan'ny fanalahity tamin'ny nananganana azy tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Zay no mahatonga ny fahefam-pitsarana rehetra ananatsika fahefana amin'ny herin'ny fahafatesana sy ny tontolony eto ambonin'ny tany ho amin'ny anarana tokana rery ihany dia ilay anarana tokatra fantatry ny fanahy masina sady tokana ny eken'Andriamanitra ho mpamonjy ny olombelona rehetra ary izy no anarana ambony noho ny anarana rehetra noho ny amin'ny victoire sy fandresena teo amin'ny toerantsika ka nandreseny zany Jesosy Kristy avy any Nazareta no anarany. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Tamin'i Jesosy maty dia nahazo toerana ny fanahy masina. Rehefa nanaiko tonga nofo Jesosy ao amin'ny Genesis 1:20 dia zao lay very teny amin'ny Adama. I Adama no olombelona nomen'Andriamanitra fahefam-panapahana. Jereo tsara
fahefampanapahana ny voary rehetra. Ataoko sary mihitsy ilay izy a. Ny fahefampanapahana ny voary rehetra dia nataon'Andriamanitra teo amin'ny Adama. Ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe maroa, miabetsah, mameno, mampanimpo, manjaka. Reo tenireo zany, reo le autorité men'Andriamanitra ho amin'ny voary hita maso rehetra. Voalohany tsodrano izy maroa, favokarany zany, miabetsah, favokarany zany, mameno, fitombony zany, mampanimpo, fahefana mampanaiky ny zavatra rehetra zany, manjaka, manapaka izy zany. Rehefa nanoty Adama very io fanapahana io, zany hoe le parole nitsodrano azy lasa nitoeriny dia niala Andriamanitra. Rehefa niala Andriamanitra dia zao le teny nitoeriny Adama tsy maintsy tonga nofo naka nitoeram-pahefany Adama. Zany hoe Andriamanitra tsy mainky hanavitra ny voary rehetra fa tany amin'ny olona izay nomeny fanapahana isolo toerana azy eto tany no nyvonjeny. Tombo tsara ny tanan'izay miaina. Teo ohatr'izao fisotran'ilay izy. Ahoana fisotran'ilay izy? Raha vao tonga nofo Jesosy, satria tonga nofo le teny, naka ny endriky ny olona izy, tao amin'ny olombelona anankiray atao hoe Maria. Teraka Jesosy, dia zao, inona natao ny fanamasina voalohany? Ao amin'ny Genesis toko voalohany 1:2, ny fanamasina tany amin'ny famoronana voalohany, nambomba tambonin'ny rano. Nambomba dikany hoe nambomba tsisy mipetrana fa nanarona fotsiny. Ohatra ny vorona izy nanarona teo ambonin'ny tany. Rano zany ny tany tamin'izany fa mbola tsisy tany maina. Tsisy endrika dia teo ny fanamasina nambomba tambonin'ny rano. Isaky ny miteny Andriamanitra dia mambomba foana izy. Fa ny asa famoronana mitranga ho azy avy amin'ny teny satria misy fanelanelana ny fanamasina. Atsangano tsara ny tanan'izay miaina. Fa tsy mbola nitoetra teto tany ny fanamasina na indray mandeha azy. Rehefa miseho zany ilay endrika maneho ny fanamasina ho toy ny voromalala, dia ohatrany hoe vorona mananelatra tsy misy toerana fa mambomba na manarona. Genesis toko voalohany 1:2. Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana ny aizana tambony lalina. Ary ny fanan'Andriamanitra nanomba tambony rano, zany hoe manarona tambony rano. Rehefa tonga nofo Jesosy, dia zao ny zavatra nitranga. Nidina amin'izay ny fanamasina. Rehefa nitsangana avy ao anaty rano izy, nanaiky ny asa famonjena, vao nijoro Jesosy, dia nidina tahaka ny endriky ny voromalala ny fanamasina, nitoetra teo ambony Jesosy. Ary tsara ny zavatra mitranga. Zany hoe nanomboka tany amin'ny tontolo-pahariana mandra-pahatonga ny Jesosy teo Jordana, nambomba foana ny fanamasina. Fa rehefa nijoro Jesosy tamin'ny batisy, nanomboka ny asa famonjena, nanaiky itony amin'ny fahotan'izao tontolo izao, avy nasitrika tao Jordana izy nijoro, vao vita batisy izy, nanomboka nanana fitoerana amin'izay ny fanamasina, itoerany teo ambonin'i Jesosy. Dia hitanareo, mampatsiaro aho amin'ny endrika ohatr'izao ilay izy. Vorona mandeha mivezivezy, mambomba fotsiny eo ambonina toerana anankiray tsy misy toerana, fa vao nisy hazo anankiray amin'izay, dia niala sasatra ilay vorona, manana toerana hijanonana sy hipetrahana. Zay no mahatonga amin'ny fanamasina, rehefa tonga Jesosy tsy mivoaka miditra fa tao aminy amin'ny fahafenoana. Dia naso zavaiko amin'izay. Jona 14:16, Baiboly dia milaza, zaho ozy izy angataka amin'ny ray, ary izy anome anareo. Zay rehetra manana an Jesosy no manana ny fanan'Andriamanitra. Satria ao amin'ny Jesosy no mitoetra ny fanan'Andriamanitra. Jesosy reny ny olombelona nidina ny fanamasina ka nitoerany teo amboniny, fa tsisy olona nahazo an'izany na mpaminany rehetra teo amin'ny testamenta taloha azy. Satria ny mpaminany rehetra teo amin'ny testamenta taloha tsy nantsoina hoe Mesia na mpamonjy, fa Jesosy Kristy ilay Andriamanitra tonga nofo, teny tonga nofo, niara-nonina tamintsika, nanay kosaziana teo amin'ny toerantsika noho ny fahotantsika, na sy nalalaota azy. Ary noho ny amin'ny Jesosy izay tonga hamonjy, dia nidin'Andriamanitra teo ambonin'Andriamanitra tonga nofo, atao hoe Jesosy. Tsy mahareteka ao n'Andriamanitra. Inona ny tanjon'ilay izy? Anomboka hitoetra anday Andriamanitra. Anomboka hitoetra anday Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanamasina. Ho ao anatsika ny tanjon'Andriamanitra. Fa teo amin'ny Jesosy aloha izy nameno azy. Dia hoy izy Jesosy, ato amiko ny fanahin'i Jehovah. Nanositra izy hitoro teny Zoma Fanontronana Ny malahelo. Izay voalaza ny bokin'ny Lioka. Toko 4:20. Naniraka izy hampahiratra ny jamba. Hitatsika ny tenin'Andriamanitra rehetra fa tao amin'ny Jesosy io fanahy io. Inona ny zavatra nitranga? Ny zavatra nitranga, nanoman'Andriamanitra ny fahafahan'ny olona izay nino an'i Jesosy
hisitraka ny fahafenoan'ny fanahiny satria efa nidina ny fanahy masina ary efa nitoetra tao amin'ny Kristy ny fanahy masina tanteraka tao amin'ny famonjena zay no mahatonga milaza ny révélation faratapo indrindra ao amin'ny sekolon'ny fanomponan'Andriamanitra dia tsy misy ankoatra ny famonjena. Famonjena ny révélation faratapo indrindra satria raha tsy tonga ho mpamonjy Jesosy tsy nahita fitsarana ny fanahy masina fanambomba fotsiny fa rehefa tonga ny famonjena vao nidina ny fanahy masina teo ambonin'ny Jesosy rehetra tamin'ny endriky ny voromalala. Ny endriky ny voromalala zany dia endrim-panehoana ny fidina ny famonjena hoe tonga tao amin'ny Jesosy. Naseho tamin'ny kery le izy, naseho tamin'ny fahefana le izy, naseho tamin'ny voninahitra le izy. Ndiky raha tsy teo Jesosy taorianany batisa dia tsy nidina ny fanahy masina nanana itoerana. Jona mpanao batisa tany anefitra izy nahalala ny lalan'ny rano. Zay no natonga azy ny laza hoe ny baiboly laza hoe aboboka rano any anefitra izy. Jona nandamina sy nandahatra ny lalana izay ahafahan'i Jesosy miditra. Jona teo aloha, Jesosy tatỳ aoriana. Rehefa avy natao batisa tao amin'ny rano Jesosy, vao nidina ny fanahy masina tao aminy ary rehefa nivoaka izy dia tahaka ny endriky ny voromalala le izy. Tamin'ny andron'ny Mosesy dia ohatry ny tantara ny Genesis 1:1-2 tantara fa tsy réalité le izy. Fa rehefa tonga Jesosy vao réalité le Genesis 1:1-2 satria raha vao nijoro ny zanak'Andriamanitra dia hita maso ny fanahy masina tahaka ny endriky ny voromailala nitoetra teo amboniny. Tamin'ny voalohany tsy nahita itoerana ny fanahy masina, tsy nidina izy fanambomba fotsiny. Fa rehefa tonga Jesosy nahita itoerana ny fanahy masina, nidina izy sady nitoetra teo amboniny. Dikan'izay nahita fitoerana izy. Ny fanahy masina tsy mivoaka miditra ho antsika izay nandray an Jesosy. Rehefa nandray an Jesosy ianao dia ao anatinao ny fanahy masina fa tsy mivoaka miditra izy. Satria rehefa nampidina tony tamin'ny endriky ny voromalala izy ka mitoetra dia ny dikan'izay manana fahafahana izy afaky nitoerana amin'ny alalan'ny finoanao an Jesosy. Tsy noho ianao loatra fa noho Jesosy ao anatinao. Tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Nieva izy tamin'ny voalohany tsy misy itoerana. Zay ilay tantara teo aloha. Rehefa tonga Jesosy nidina izy, zay voalaza hoe nidina amin'izay izy satria misy itoerana. Tapitra amin'ny fotoana nambombany tambonin'ny rano fa tonga amin'ny fotoana itoerany amin'izay. Fanahy masina dia mila mitoetra eo amin'izay rehetra manana an Jesosy. Io ilay fahasoavana izay nataon'Andriamanitra ara-pionana tatỳ ambonin'ny tany amin'ny tontolon'ny fiainana tsy hita maso. Ny lanitra zany nidina teto an-tany naseho teo amin'ny endriky ny olona tao hoe Jesosy. Raha tsy tonga olona Jesosy dia tsy nety maty izy. Tsy nety maty izy raha tsy tonga olona. Noho izany ny devoly tsy matahotra ny Mahandriamanitra an Jesosy fa na olona an Jesosy natahorany. Satria rehefa maty Jesosy ka novelomin'ny fanahy masina dia afaka misokatra ho amin'ny fahafenoan'ny fanahy masina ny olona rehetra izay mino azy ka nandray an Jesosy. Ny adversaire tena faran'izay enjana indrindra natahorany devoly ary tsy napozy ny fanandravan'ny fahefany teto ambonin'ny tany dia nahatongavan'Andriamanitra naka ny endriky ny olona tao hoe Jesosy Kristy. Ny maha olona an Jesosy no natahorany devoly fa tsy ny Mahandriamanitra azy. Satria rehefa tonga olona izy ka mifenoana ny fanahy amin'izay taoriana ny fahafatesany ho an'izay olona rehetra mino an Jesosy afaka fenoana ny fanahy mandraka androany afaka mananteny sika fiainana be dehibe ao amin'ny Kristy ary manam-pahefana hanapaka ny hery ny fahafatesana amin'ny alalan'ny finoantsika ny anarany. Ndao tsika ity an-tanina mafy eo an'Andriamanitra. Mahafantatra hoe fa ny fiafaran'ny olombelona rehetra dia tsy maintsy andao an'ity tany ity. So fa miveriny Jesosy anangana antsika indray amin'ny fotoana anankiray izay voalaza fa fotoana hiverenana pakatra antsika ho aminy. Fa mialohan'izay rehetrarehetra izay dia mila mandalo tsika ireo procédure sy lalana ahafahantsika misitraka an'izany atao hoe fahafahana miaina ny fahafenoan'ny fanahy zany. Mila maty eo amin'ny nofo ary an-tsitrapo sika. Anaiky ny sitrapon'Andriamanitra raha te ho velominy. Rehefa niakatra Jesosy dia tsy nanana vatana itoerana ny fanahy masina. Rehefa niditra ao anatsika Jesosy dia natao ao anatsika amin'izay ny fanahy masina. Satria tamin'i Jesosy niakatra tsy nisy toerana mbola azo ny fanahy masina nidirana aloha teo amin'ny olona na izy io na izy io. Zay no mahatonga amin'ny mpianatra nolazain'i Jesosy hoe tsy maintsy mitokana aloha vao fenoana. Satria rehefa tonga any an-danitra Jesosy vao aniraka ny fanahy amin'ny alalany iray
ozy izy jesosy ary hoavy ny fotoana ozy izy dia alefa ho any aminareo ny fanahy masina izay irahandray amin'ny alalako. Efa nasehon'i Jesosy ny fahafahantsika miaina ny fahafenonjany fanahy masina zany. Tonga amin'ny fanahy masina anova ny mpianatra, ripetera feno tahotra, feno tebiteby, natahotra tao amin'ny sinagoga nihidy an-trano. Vao nanomboka ny fenonan'ny fanahy, mivoaka n'le trano lasa tany amin'ilay sinagoga natahorany nanambara fahamarinana. Zany hoe teo amin'ilay toerana nalavony ihany nanangaran'Andriamanitra azy. Ny fahatongava amin'ny fanahy masina voalohany amin'ny fahafenona ao anatin'ny olona. Tsy tonga dia miteny amin'ny teny tsy fantatra mitabataba be aloha, tsy tonga dia midaraboraboka aloha, mety endriky ny fanehoana ety ivelany zany. Fa ny tena fanehoana goavana indrindra hoentin'ny fanahy masina manova toetra aloha. Attitude noho ny vainy voalohany. Olona feno tahotra lasa tsy natahotra fahafatesana. Fa maninona zareo mandositra matahotra ny ho faty. Ny fanahy masina zany rehefa tonga ao anatin'ny olona anankiray amin'ny fahafenona, toetra anankiray aloha fafany voalohany tsy matahotra ny ho faty tsony ianao. Mahatonga anao zany matahotra ny ho faty, mbola misy fifandraisana eo amin'ny nofo ao anatinao. Ary zay toetra tahotra fahafatesana zay fahotana ny alokaloka ao ambadika io. Tsy ianao rehefa maty ho aizy. Fa rehefa azonao antoka amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra, fa fenony hery, fa rehefa mialy ato amin'ity tany ity azy ianao, dia misy mandrakizay miandry anao, libra be anao. Fa ninona zavatra mitrangy ao, tonga dia samy mijoro ianao hoe tsy ahoko, fa ny zavatra azoko antoka dia izao miaraka amin'ny Jesosy amandrakizay. Halleluja! Manova attitude ilay izy. Lasa ry Petera, tonga dia nitoro tamin'ny fahasahiana. Vao avy nitoro tamin'ny fahasahiana Petera, inona ny zavatra nitranga? Be dia be ny niova fo. Wow! Niova fo daholo ny hainao Petera rehetrarehetra 3 arivo indray resy lahatra. Lasa sahy izy nanambarany amin'i Jesosy. Nijoro Petera, sahy Petera nanova n'le tahotra ho tonga fahasahiana. Tsy natahotra intsony izy na ho faty, tsy nakamamy ainy intsony izy. Nanambarany Jesosy tamin'ny fahasahiana izy tahoriny fitsangana Jesosy tamin'ny maty. Nanova zavatra ny fahafenon'ny fanahy tao amin'ny Petera. Nanjary niova ny zavatra rehetra. Afaka nandray ny fanahy masina amin'izay tsika amin'izao. Tahaka izay nandraisan'ny mpianatra azy tamin'izany. Mila manantsika fahasahiana, hanambara fahatsarana any amin'Andriamanitra. Tsy menatra ny Kristy naiza naiza. Teo amin'ilay tendrombohitra amin'ny boky ny asan'ny apôstôly toko voalohany izay nandavana an'i Jesosy ihany. Teo no seho ny voninahitra Jesosy teo amin'ny fiainan'ny mpianany. Jesosy ilay lalana, izy ilay tetezana fa tsy izy akory. Ilay tena hoe ao amin'ny tanjony fahafenona. Fa mba ho fahafenony ao anatinao amin'ny alalan'ny fanahiny ny antony namonjeny ianao. Mafantatsika ve? Fa sarin'ny Pentekosta ny fahatongavan'i Jesosy ny fitsanganany. Ary rehefa tonga ny Pentekosta dia tamin'ny endriky ny afo ny nahatongavan'ilay izy teo amin'ny mpianatra. Fa maninona ny miova endrika ilay izy? Tamin'i Jesosy tamin'ny batisa endriky ny voromalala. Fa tamin'ny mpianatra endriky ny afo. Batisa endriky ny voromalala satria ilay fananam-bomba mihitsy tany amin'ny famoronana lasa nidina eo amin'i Jesosy. Zay no maneho an'i Jesosy ho tsy ilay olona ho fenona ny fanahy, fa ilay Andriamanitra akasitrahana hitondra ny fanahy. Tsy maharedeka ao an'Andriamanitra. Isika lelafo ny ilaina satria anova zavatra anankiroa eo amin'ny fiainantsika amin'ny fahatongavan'ny fanahy masina. Ny fandraisana ao an'i Jesosy dia mitondra fiovampo ao anatinao. Fiovampo no entin'ny fandraisana ao an'i Jesosy. Fa ny fiovansaina sy fiovam-bava avy amin'ny fandraisana ao an'i Jesosy sy ilay fiovampo dia hozy izy Jesosy amin'ny Luc 21:15. Hozy izy anomenao vava hozy izy saina. Zay no mahalohan'ny Kristy. Kristy ny lohan'ny fiangonana. Hitanareo, leo amin'ilay mahaloha mihitsy ny anamboaran'Andriamanitra antsika. Hovany ny saintsika, hovany ny vavantsika. Zay no mahatonga azy tahaka ny endriky ny lela kely. Zany hoe arakaraka endriky sehoana ilay fomba hitondrana. Lelanao no vainy fanahy masina ho tonga afo mandevona ny zavatra lazainy vavanao. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Satria rehefa voaka mpianatra ka feno hery amin'izay nilatsaka amin'ny fanahy masina toy ny lelana afo teny an-tampon-dohany. Voaka ry zareo nanambara-teny mpahamarinana betsaka amin'ny voatsindrona tao am-pony dia niova fo. Halleluja! Midika fa rehefa mampiasa anao fanahy masina manindronam-po ny olona izay miainanao andray an'i Jesosy, tsy hoe badenina be anao satria reraky ny fitahiana tsy azo tsy izay intsony. Fa ianao ilay tonga eo io, ilay ianao mihitsy no amboariny aloha ianao mifantoka aminao Andriamanitra fa tsy mifantoka amin'ny zavatra ilainao aloha. Misy zavatra tiako azonareo. Averina mifantoka amiko Andriamanitra.
ny pentekosta hoe Andriamanitra mifantoka amiko anova za novainy fa tsy mainka amin'ny fiainako izy aloha. Ny andro pentekosta fanovanatsika aloha. Rehefa feno ianao, hovain'Andriamanitra ho azy ny tontolonao. Maninona hoe hovain'Andriamanitra ho azy ny tontolonao. Amin'ny endrika afo lela tena tapindohan'ny zareo fa tsy vory malala. Ny antony, Andriamanitra meno amin'ny Petera hanovan'ilay tavatra ho tonga fahasahiana. Ilay endrim-panovanatsika ho avy dia tadidio nasehon'i Jesosy talohan'ny fandraisana ilay izy. Hoy izy Jesosy, ahoana moa tompo aiza ny tianao namboarana ny paka tamin'ny andro Pasika. Dia hoy izy Jesosy anaovana fandraisana zany. Dia Jesosy mandany fa misy lehilahy izy mitondra rano feno siny dia eo amin'izay toerana hatongavan'ilay rano feno siny eo ambony rihana dia ao nareo no mijanona dia ao ilay toerana anaovana ny manana an'ilay paka. Hitanareo ilay Pasika fananganana ianao ilay hovaina fenoana ianao ambony rihana. Imazy ny asan'ny apôstôly toko faharoa ilay izy. Ilay fotoam-pamenona ny mpianatra tamin'ny fahafenon'ny fanahy hanovanan'ireo ho karazan'ny olona hafa mihitsy. Mahafantatra ve? Le molotra nandahan Jesosy, le lela nandaha azy hoe tsy nahalala azy iny lasa nampiasainy hampanaiky ny hafa ho an'i Jesosy. Nanokatra varavarana ho amin'ny famonjena. Olona 3,000 babo avy amin'ny vavy voafora novaina le lela hifanaraka amin'ny antom-pisina. Afaka manova ny mahatsinitsinina ho tonga zavatra Andriamanitra. Afaka mamadika sy mampitsimbadika ny tantaranao izy eo amin'ilay dingana tsy takatry ny saina tia nisehony eo amin'ny fiainanao iny. Tsy olana ilay zavatra mitranga hatramin'izay natonga anao mety mbola very hevitra ka tsy nanananao fahatsapana hoe tena miaraka aminao tokoa ve Andriamanitra sa tsy miaraka aminao. Fahorinan'ny androany ataovy azo antoka fa misy fiainam-panovana tsy maintsy tanteraka ary rehefa feno ianao dia ataon'Andriamanitra afo ny dedadeda ampirehitra manodidina anao ihany koa. Somary tiaka ho an'Andriamanitra. Eritreretina lasa miova ny saina sy ny vavanao. Hovain'Andriamanitra zany nanomenareo vava-saina Jesosy izay tsy azony fahavalinareo toerina na resina mandrakizay. Halleluja. Dikan'izay mahatona ataon'Andriamanitra ilay izy, ho ataon'Andriamanitra ilay izy. Tsika amin'ny andro Pentekosta nefa vita ela be Pentekosta fa zao ny fotoana tokony andalovanao ny Pentekosta ho anao manokana amin'izay. Ilay Pentekosta ho antsika manokana tsy revin-gadra ilay izy. Tsy mirevirevy mba ohatran'ny apôstôly koa ilatsahan'ny hafa. Raha anatina fivoriana moa mety mivotrovotra be ty toerana ity tsy maninona. Rehefa izay ny tian'Andriamanitra dia eketsika. Rehefa ilatsaka ohatran'ilay lafo koa avy any an-danitra ny lafo mety zany fa ataovy azo antoka. Tsika tsy mandro manifestation sy famantarana hita maso fa rehefa ataon'Andriamanitra zany dia mety foana. Fa tsika kosa nefa disponible mandrakariva ao amin'ny faneketsika ny hovain'ilay tenin'Andriamanitra tonga ao anatintsika hanovany fotsika sy ny saintsika ary ny vavantsika hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Misy zavatra ne mora hovaina kely amin'ny alalan'ny fahafenoan'ny Fanahy Masina. Ianao mahafantatra ny toetranao 4 taontsika nanompo an'Andriamanitra. Inona ny tena karazam-piovana marina efa nisy ao anatintsika hatreto? Inona ilay zavatra mety nangatahany tompo taminao hatramin'ny ela fa mbola tsy mety tanteraka mihitsy fa izirizirianao eo amin'ilay mapety eritreretin'ny sainao nefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapony. Nandray tsy fantatsika koronao hoditsika fanina ilay toetra tsy mety tian'Andriamanitra ialatsika iny nefa mody safotsika fotsiny dia tapitapenantsika amin'ny asan'Andriamanitra zavatra goavana be dia be nefa Andriamanitra io ny sakana ho an'ilay Pentekosta tsy tena hoe mampahazo aina an'Andriamanitra. Zay no mahatonga ny Pentekosta tsy hoe voalasy Jesosy dia tonga dia mipetrandro ho andro nareo dia efa hidina amin'izay fa namasina fa maika sika hiasa. Jesosy mijanona aloha nareo miambenao dia mivondrona mivavaha. Dikan'izay fotoana amin'ny Pentekosta ilana fandinitena lavalava, ilana vavaka lavalava, ilana fanovana lavalava, ilana fahavononana hifanaraka amin'ilay fanehoana tian'Andriamanitra hitondrana. Zany hoe azo hery avy any ambony nareo, azo hery avy any ambony, lery avy any ambony tsy tonga dia mivoaka very zareo dia tonga dia nisy olona nanatitra hoe lery avy any ambony zany dia nisy nanatitra amina miliara amin'ny valizy be dia be teo tokotaniny. Tsy zay ilay fiovana fa zareo ilay novana feno hery ianao ny fantohan'Andriamanitra. Raha nientsika tamin'ity sekolerinandro ity dia teny an'izay foana hoe ianao ny fantohan'Andriamanitra. Niezaka ihany Petera nampitodika an'Andriamanitra hijery tafiotra mafy be ojany maty zahay Jesosy a. Niantso izy Jesosy dia taitra Jesosy fa magaga ilay kotroka sy varatra be sy ilay rivotra sy ilay rano efa ampitobo an'ilay lakana mbola mampiherotra an'i Jesosy ihany.
Zany hoe Jesosy zany manana fomba fiainana tsy aza sariana izy hijery ny fahavoazanao fa ampitodio izy amin'ny alalan'ny fiantsonao. Ny antsonao manaitra azy fa tsy izay manjoanao akory. Zany madiso ny direction amin'ny vavakisika. Ny vavakisika matetika izay mahahory antsika ny tiantsika horen'Andriamanitra fa tsy ny mason'Andriamanitra no ampitodia antsika hijery antsika amin'ny fiantsontsika azy. Androany hariva manany ianao antoka fa tsy problème zany io manjoanao io. Firy aloha mily mianaka amiko fa tsy tena tsy problème io e. Tenenina akaikinao mety manana ianao e. Mety misy le izy. Mety hitany maso mihitsy hoe manahira-tsaina. Ho voava sa tsy ho voava. Jereo masony tsy problème zany. Fa zao tadidio hoe ianao ny fantohan'Andriamanitra. Ka amin'ity andro Pentecoste ity, mino aho fa mahita olona ny fantohan'Andriamanitra androany. Ary izay olona izay rehefa ravy ty fivoriana ity no hibata kopo mivoaka eo avelany eo. Amen. Halleluja. Minonareo fa Andriamanitra nanao zavatra. Tsy haiko hoe maninona zany foana ny zavatra teniko. Manao zavatra Andriamanitra. Tsy hampafiriny amin'izay nataony io manjoanao io. Fa zao mety azo faty amin'ny nofo aloha. Mety azo faty amin'ny nofo. Mba esao saina hoe inona le nofo mbola mianime anao, mbola mitondra anao, manetsiketsika anao, mampifaly anao. Inona programa anao? Tsy programa an'Andriamanitra. Nefa mbola tianao atao. Ao anatin'izao toriteny zao. Ohatra mamangy anao Fanahy Masina. Zao le izy. Dia efa mitonga le feo, ty tsy mety fa maniny ianao manota amin'ity. Dia renao mihitsy hoe manota ianao. Eny hoe manota. Dia nefa ao anatin'le izy safisafina fotsiny. Fahasoavana matoy izao fa mindrapin'Andriamanitra. Aza ilika any amin'ny fahasoavana amin'ny fanapahan-kevitra sy responsabilité tokony noraisina amin'ny fibebahana. Aza manamany mariteny ohatr' izany fotsiny. Fantatro fa tsy tian'Andriamanitra ilay izy nefa nininao atao dia famindrapo ny angatanao. Nefa le programa vao ataonao. Atsangany ny tanan'izay miny hoe faly amin'izany ve Andriamanitra? Atsangany ny tanan'izay miny hoe tsy faly amin'izany Andriamanitra. Dia inona atao rehefa tsy faly Andriamanitra? Bebaka. Zay no mahatonga jereo tsara ny Baiboly vao tonga izy dia ampiaiky ny olona amin'ny fahotana. Satria Andriamanitra tsy tia ota mihitsy. Tsy tia ota mihitsy Andriamanitra. Ny fahasoavana tsy midika hoe anota ianao. Fa ny fahasoavana vonona andray ianao mba tsy ara-ny hery ny ota sy ny fiantraikany. Zay le mahatonga amin'ny teny hoe ohatra ny vaksiny le izy vao miantso an' Jesosy amin'izay ianao dia sady fafany Jesosy le fahotana. Ohatra ny tsy nisy le ota no ny herin'ny rahany satria efa maty eo amin'ny toeranao izy. Fa tsy midika akory izany hoe manontà foana. Ny angatan'Andriamanitra aminao dia fijoroana ao anaty fahatongavan-tsaina. Fa rehefa an' Jesosy ianao dia tsy natao velona eo amin'ny ota intsony. Fa hiaina amin'ny fiainam-pahamasinana satria efa nanamasina anao izy. Hiaina amin'ny fiainam-pahamarinana satria efa nanamarina anao izy. Izay nomeny ianao dia natao hiainana ary natao hozarainao amin'ny hafa. Ny vavolombelona mantarina fa zanak'Andriamanitra tsika dia miaina toa an'Andriamanitra. Alleluia. Mijoro toa an'Andriamanitra. Manana ny toetra an'Andriamanitra ary miasa ny asan'Andriamanitra. Ny haniko sy ny asako ny haniko sy Jesosy dia ny manao ny sitrapony raiko izay ny an-danitra sady mahavita ny asany. Mino fa Pentecoste mahafinaritra ao antsika androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tsangany amin'ny toerana misy ianao androany hariva. Ofaofany amin'ny lanitra ny tanao dia misoran'Andriamanitra ny fonao iray manontolo. Makasitra azy amin'ny fananao rehetra. Misaotra ny miteny fiainana androany Andriamanitra. Misaotra an'io satria fantatro fa natao fotoana ho anay androany. Misaotra amin'izany fanambarana izany izay manaitra anay iombona tanteraka amin'ny fahamarinan'ny teninao indray. Ahafahana tena misitraka Pentecoste feno voninahitra miaraka aminao. Tsy sanatria ho velona amin'ny ota indray izay. Fa navotana amin'ny fahasoavana izay noho ny fahasoavana mba hiaina ny fiainam-pahamarinana. Sady no hamarinina no marina eo anatrehanao. Raha mijoro ny kristianina rehetra any amin'ny toerana izay misy azy, any amin'ny toeram-piasany, any amin'ny birao misy azy tsirairay avy ihany, izay le mihaino tenin'Andriamanitra eto, dia efa ezaka be dia be na eo fiarahamonina fotsiny azy ny firindrana izany atao hoe fiainan-danitra mimpity izany. Rehefa miaina amin'ny sitraponao izay dia miadana amin'ny tontolo-piainana misy anay zao firenena izao Andriamanitra. Tompo, izahay ny tena tiana hovaina
fa tsy misy olona tomponantoka ao anatiny mety ho fahavoazana io amin'ny fiainana. Aza velanilika izay na ho amin'iza na ho amin'iza, fa mampianarana endiny teny isan'andro, anakaiky isan'andro ny fahatsara-pahamarinanao. Vonony izay ny araka aminao, vonony izay ny anakaiky ianao, vonony izay ny ombona aminao, vonony izay ny ianao ny sitraponao. Tompo miandrandra Pentekosta sambatra avy aminao izay, amin'ny fahafenoan'ny hery androany, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazoto toerana vetivety ndray filazantsika aorian'izay dia hivavaka isika. Alleluia. Fa miara-mantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tratry ny Pentekosta tsika. Alleluia. Ampatsahivin-tsika fa rapitsontsika miaraba ny mpanompon'Andriamanitra na tratra ny Pentekosta. Fa ny antsika moa ny antsika isan'andro Pentekosta, fa rapitso amin'ilay fandraisana rapitso ny fotoana tokantsika iarabana ny ray aman-drenitsika ara-panahy. Alleluia. Rapitso moa araka ny mazava ho azy ny fandraisana fanasan'ny tompo eto manomboka fitora ka hatramin'ny sivora sasany eo dia rapitso ariva tsy misy fotoana fa kosa misy fotoana avy any Paris hitanao amin'ny hvkl-mission zany ny lahady tsika tsy manana fotoana fa kosa raha ohatra ianao ka te hitahiry foana ilay hafanana ihany koa dia afaka mamonjy amin'ny fotoana izay iarahana amin'ny Christian Life Palace miaraka amin'ny pasteur Sandratra. Ny latsinainy moa tsika mazava ho azy misy foana ny antsika na dia hoe misy andro tsy fiasana ara dia misy foana ny sekoly latsinainy talata alarobia, latsinainy sekoly mpamana olana, talata sekoly mpanasitranana, alarobia sekoly mpitahina sy fanambinana. Manomboka fitora ka hatramin'ny valora sasany zany etsy amin'ny Super U Analakely 2e étage. Dia Zoma moa mazava ho azy eto ny fotoanantsika amin'ny efatrora. Ny tarika verorana Efson dia manatanteraka fotoana amin'ny HVkl-0 ny 4 juin ho avy izao, zany hoe amin'ny heriny zany amin'ny lahady heriny manomboka amin'ny roa sasany fidirana maimaim-poana, fa misy invitation kosa alaina ho an'izay mba maniry ny hamonjy an'izany ary tsika koa dia hitondram-bavaka azy mba ho totosa soamantsara ny asan'Andriamanitra izany. Ny Grand Rallye de Miracle izay ho tanterahana ny 16, 17, 18 juin any amin'ny Boromahajanga dia misy efa misy moa fandaminana isan-tsampana dia rapitso aorianan'ny fotoana zany no anatanterahana izay fandaminana efa natao moa zany fa ho fanampin'izany. Efa vita ihany koa ny t-shirt natokana ho an'izany rallye izany mba mitovy zany tsika rehefa makany raha araka ny azo atao fa tsy voatery hoe tsy maintsy manao le t-shirt fa efa vita le t-shirt rallye bleu turquoise sy fotsy zay ny tenue atsika manatanteraka an'izay rallye zay. Na tsy ho any ary ianao dia afaka mividy ihany dia mba rehefa eto anao manao rallye eto dia ny any manao rallye dia miaraka tsy mirallye vita atsika fa rallye miaraka amin'i Jesosy rehefa manao 20 000 ariary le t-shirt ho an'izay afaka mividy an'izay voninahitry ny tompo dia ny fotoanantsika moa mazava ho azy ny eny amin'ny ainao aman-jery misy foana, ny Cool TV ny maraina dia misy foana koa ny fotoana izay ahafahantsika manararoatra ny miaino tenin'Andriamanitra, manararoatra miaraka amin'Andriamanitra, manararoatra ihany koa satria amin'ny alalan'ny teny ireny dia misy zavatra tian'Andriamanitra vangina amintsika dia mba fantatritsika foana hoe tsy mandehandeha gonitsika fa miaraka amin'ny fanahy masina. Amen. Dia andaontsika hitsangana ary andaontsika hitsangana dia injiro ety anoloana ny tananao. Ray masindrindra inay amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka midera manome voninahitra anao izay tompo, misaotra ny amin'ny nanomezanao ny fanahy masina. Misaotra tompo satria ndreto izay mbola velonaina, mbola misy ny antenaina ary tsy mandehandeha gony izay fa miaraka aminao fanahy masina. Misaotra fanahy masina. Dia mbola misaotra ihany koa izay ny amin'ny fahafahanay manatanteraka ny fanatitra fahafolon-karena, ny sakrifisy, fanomezana avy amin'ny fo, hahaterina am-pifaliana sy am-pitiavana tompo. Ianao tokoa no miteny hoe aza miseho eo anatrehako tsy mitondra fanatitra. Ndreto izay
mitondra ny fonay, sainay, fanahinay momba anay manontolo anao. Raisoka anjakao tompo, tahiony tsirairay avy. Aza vela isy overmaina tompo, feo ampelantananao ny fiainany tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ataontsika dehaka voninahitra ny tompo. Aleluia. Ataontsika ny fofantanantsika ny amin'ny lanitra isotran'Andriamanitra ny fontsika manontolo. Teneno Andriamanitra ao anatin'ny fonao. Andriamanitra, ndeto manantona anao indray androany. Tia manantona anao androany. Amin'ny foko rehetra Jesosy. Fakalazana amin'ny Pentecoste, tiako mba hisitraka an'izany fahafenoana izany eo amin'ny fiainako. Manombo sokafo ny vavanao dia teneno Andriamanitra mifankasitrana. Aza mihaino eo akaikinao fa sokafo ny vavanao. Mianara mifantoka na misy mivavaka ary eo akaikinao. Sokafo ny vavanao dia teneno Andriamanitra. Manantona anao androany Andriamanitra, tena mifoko manontolo. Te hiaina ny fahafenoanao tanteraka. Tiako azo aina atao natoko ny herinao Andriamanitra. Tiako hisitraka ny fahafenoana izany fanahy izany tahaka ny tamin'ny andron'ny apôstôly. Tsy ho fombafomba iverany Andriamanitra fa tena mifahafenoana amin'ny rehetra ao anatiko. Vavaka Andriamanitra, aoka mba ho andro Pentecoste ho androany. Asandrato ny vavakao, asandrato ny vavakao, sokafo ny vavanao. Mangatany afo ny fanamasina, mangatany afo ny fanamasina. Andorony ao anatinao. Anaisitra izay tontolo rehetra tsy araka ny sitrapony andevona, izay zavatra rehetra tsy nivoleny. Mba ahafahany fanahy tena manapaka sy manjaka eo amin'ny fiainanao. Anehoana Andriamanitra ny voninahiny amin'ny alalan'ny heriny feno voninahitra. Izay afaka ny ameno anao mamaim-pona ao amin'ny malala androany. Tiantsika rehetra izy. Fa mato anao Jesosy. Fa miasa ao amin'ny fiainanao izy. Tiany ianao hisitraka ny fahatsarany rehetra androany. Mandraisa amin'ny anaran'i Jesosy. Mandraisa amin'ny anaran'i Jesosy. Sokafo ny vavanao dia mivavaha. Mandraisa amin'ny anaran'i Jesosy. Fanan'Andriamanitra dia mitondra antsika. Mandray ny vavantsika ao anaty vavaka. Amin'ny teny sy tononony. Halleluia. Ampaherezany ao anatsika. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Aoko feno ianao androany. Aoko feno ianao androany. Sokafo ny vavanao, mitenena. Ataovy mivoaka izy fa tsy mibitsibitsika. Vavaka mafy tsara. Halleluia. Vava mafy tsara mangata amin'Andriamanitra. Afan'Andriamanitra mitondra ny adinao. Afan'Andriamanitra mampandresy ianao. Afan'Andriamanitra manaisitra mivesatra ao anatinao. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy. Afo ny fanamasina. Aoko hirotsaka eto Andriamanitra. Ny herinao sy ny afonao ao anatinay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Aoko feno ny herin'Andriamanitra ao anatinao. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy. Mahita vesatra ao anatin'ny fon'ny olona miongotra amin'ny anaran'i Jesosy. Mahita fifaliana tafapetraka sy fiadanana ao anatinao amin'ny anaran'i Jesosy. Hitako fanamasina mamelombelona anao. Manaisitra vesatra rehetra tsy amin'ny fiainanao. Andray ny vesatra rehetra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ampitoetra fitsarana ao anatinao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha nanota ianao dia avela ny elokao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Matsapahery avy amin'Andriamanitra. Matsapahery avy amin'Andriamanitra. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy. Ave mameno tanterakai faetianao. Tsy ho feno zavatra fao afa-tsy anao. Hitondray ilay fiainanao Tompo ao anatiko ao. Fanahy Masina mamiko indrindra anao. Ave mameno tanteraka faety anao. Tsy ho feno zavatra fao afa-tsy anao. Hitondray ilay fiainanao
ao Fanahy Masina mamiko indrindra anao Fanahy Masina mamiko indrindra Fanahy Masina mamiko indrindra Kisy an'izay vesatra rehetra misy eo amin'ny fiainanao omarina aminao ny tenin' Jesosy hoe izay tsy namboleny ndraiko dia hongotako. Ary amin'ny alalan'ny fanahy masina ny arivo, ireo tontolona toetra rehetra, ireo toetra mangidy rehetra, ratsy rehetra, mamatotra anao amin'ny fahazarana androany. Izay ny kadô farany izay tsara indrindra androany. Aoka ho afaka ao anatin'izany ianao. Ninona toetra sy fahazarana-dratsy rehetra, tsisy ho tafa-toetra ao anatin'ny zanak'Andriamanitra izay tonga eto izany androany arivo. Raisy mifanafana anao amin'ny fahazaran-dratsy. Raisy mifanafana anao amin'ireo toetra sy fahalotom-piainana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Izay tsy mampahazo hoaina ny fanahy masina androany, hongotana amin'ny anaran'i Jesosy. Raisy koa mifanasitrana ny ratra-po rehetra. Tianao Jesosy. Aza mametraka fo amin'ny olona mandalo. Aza mametraka fo amin'ny arena mandao. Aza mametraka fo amin'ny vola mety misy androany dia tsy misy androany. Aza mametraka fo amin'ny voninahitra mandalo toy ny ahitra. Mametra fo amin'Andriamanitra. Mametra fo amin'ny Jesosy avy any Nazareta. Fatarina lehibe ny fitiavany ianao, ny aretana anao sy ny famindram-pony izay lehibe sady goavana nataony anao na dia tsy mendrika an'izany azy ianao. Mangatah androany amin'Andriamanitra. Tia hiavana aminao Andriamanitra. Tena hiavana aminao androany. Tsy ataoko ambany zavatra ny fiombonako aminao, ny firaisako aminao, ny fiainako aminao. Tiako tena iray isika, fanahy iray, fiainana iray ao aminao, ny hvkl aminao koa ny iverenako. Zavatra rehetra mety miova Jesosy fenao tsy miova mandrakizay. Ny foko atolotra anao androany, sokafako feno anao, isotra anao any amin'ny famonjena, ny amin'ny aretanao Jesosy Zany ny sarobidy indrindra eo amin'ny fiainako, mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra izay ilaiko, ny faniriany fanahiko anao. Tahaka ny faniry ny diaravavy ny rano anono ny faniriany ny fanahiko anao. Tahaka ny faniry ny tany karakaina ny fipaikany ny andony maraina ny fiandrasako anao. Mila anao amin'ny fiainako Jesosy. Aoka feno anao ny amiko ray manontolo. Mangatahinao fahafenona hatrany an-tampon-tonga hatrany am-paladianao. Fahafeno ny heriny sy ny famindram-pony, ny fitiavany, mba tsy ho verimaina ny fanoloran-tenany, satria mety ianao androany, satria mety ianao androany. Halleluja. Mety a Jesosy mety a Jesosy androany. Tia momba manontolo anjakao ho anao tanteraka ny amiko, ny fanahiko, ny aiko, ny tenako, momba rehetra anjakao Jesosy Tia ny zanakao rehetra izay tsy rena avy iorona tanteraka kadô mena ianao amin'ity pentekosty. Mety ho fankalazan'Andriamanitra ilay izy, fa ilay fankalazana misy endriny mapety ianao nomena ianao. Fifoazany fanana eo anao indray, fiverenana eo amin'ny fitiavana voalohany, firetana eo amin'ny fanjakanao Jesosy zany nirinao amin'izao ny faran'izao alohan'ny ampakaranao anay. Raiso ny momba anay manontolo Jesosy, raiso ny momba anay manontolo Jesosy. Misaotra tompo, misaotra tompo, misaotra Jesosy ho amin'ny olonao tsiray avy izay manolo tena ho anao. Anjakao ny momba anay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso ny fanasitrananao amin'ny anaran'i Jesosy. Mino andro any arivo fa Andriamanitra hikasika anao. Mino fa anao miracle Andriamanitra androany. Mino fa alohan'ny atongavana izany hoe grand ralian'ny mazanga zany ianao aloha karakarainy eto. Ozy izy tika malagasy hoe zay akaiky vilany fenoarina, zay akaiky miafo ny fanahy masina dia mafana ho an'Andriamanitra. Ary zay rehetra doro an'Andriamanitra dia mirehitra ho azy. Ka androany mirehitra ho an'Andriamanitra ianao, mirehitra ho an'Andriamanitra ianao. Zay tontolo tsy nambolen'Andriamanitra ao anatinao mandidy amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Aoko faty ny heriny maizina rehetra zay mangenja sy miazona anao tsy handroso, zay miazona anao tsy ho salama, zay miazona anao tsy hatanjaka, zay miazona anao tsy hazoto iona amin'Andriamanitra isanandro, zay miazona amin'ny fiainam-bavaka ao, zay manodidina sy mangenja amin'ny fiainanao afaka amin'ny anaran'i Jesosy. Apetrao amin'ny fatra marary ny taranao. Raiso ny fanasitana zao ankehitriny zao.
raisy mifanasitana zao ankehitriny zao mizara andriamanitra amin'izao fotoana zao okatsapy ianao ery ao anatinao afaka amin'ny anaran'i jesosy ninninona maty rehetra sy parti rehetra tena tsy mandearaka ny tokony ho izy aoko velo zany amin'ny anaran'i jesosy aoko velo zany amin'ny anaran'i jesosy mino ianao fa mahery ny herin'andriamanitra mahery ny filazantsara mahery ny tenin'andriamanitra raiso amin'ny anaran'i jesosy kristy avy any nazareta fainy amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy mifonao manontolo makasitra azy amin'ny fananao rehetra na izay naiza misy marary koa entinao mambavaka eto tsy mety voatery ho eto izy fany amin'izay toerana misy azy minao fa miasa andriamanitra amin'izao fotoana zao minao fa miasa andriamanitra amin'izao fotoana zao fainy amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy mifonao manontolo dia rahan'andriamanitra mifonao manontolo saotra to fampamelona ianao mpanangana ianao manome tanjaka ianao manome fahasalamana ianao manova zavatra ianao amin'ny fotoana rehetra andriamanitra inoko fa miasa mahery ianao saotra to fa miasa ianao amin'izao fotoana zao amin'ny anara mahery ny jesosy kristy avy any nazareta amen ataontsika ity tanana mafy be eo anto ataontsika ity tanana mafy be eo anto atsangano ny tanan'izy olona mahatsapa fanisan'andriamanitra izy atao ohatry ny tananao nisan'andriamanitra raha natsapa ianao nafan'andriamanitra teon'io dia atao voatra zao hoe fa zay natsapa hoe nafan'andriamanitra teon'io dia hafa mafy be eo an'andriamanitra alleloia na misy koa raha ny tsy teon'io eo dia mino ao atsangan'andriamanitra ianao mino fa miasa andriamanitra misy zavatra tsy hitatsika tsy voatery voafaritsika amin'ny zavatra tsapatsika fa andriamanitra afaka miditra ny amin'ny tontolo tsy takatry ny saintsika foana manao ny asany amin'ny fomba tsy takatry ny saina hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo mpamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina amen tenenina akaikinao feno ianao hoe feno any an-tranonao tsy maintsy mivavaka hoe a tiava mihitsy mivavaka ianao hoe jereo tsara amin'ny maso ny tiava ianao mivavaka mifanaiky tsika eto hoe a fa raha vao tsy mivavaka ianao dia za no anahitra anao amen ndao itiatanina mafy eo antompo zareo mifahasoavana fa fahasoavan'andriamanitra no maty izao a fa fahasoavan'andriamanitra no maty izao anareo amen